fototra le olana mahakasika an'io mpamangoky io. Ya, ataontsika hoe rehefa miresaka ny faritra atsimo andrefana dia isan'ny tany ny sain'ny olona tokoa ny raharaha, ataontsika hoe anankiroa raha izay no azo ilazana azy. Ankoatran'ny zavatra hafa dia eo ny resaka mpamangoky izay mahakasika commune anankitelo Bavelo foana, dia ny commune ny Tanandava station, ny commune Ambakily ary ny commune ny Morombe. Ao ihany koa ny raharaha mafana izay mbola tsy mety lefy dia ny mahakasika ny raharaha Bastoliara zany. Fa no resahantsika voalohany eto zany dia mahakasika ny io mpamangoky io ny tranga misy aloha zany amin'izao ora fotoana sy resahantsika izao dia raha tsisy ny fiemorana amin'ny ora farany zany dia hiakatra fitsarana androany ireo lay telo lahy izay voafonja ao amin'ny fonjan'ny Morombe. Izy ireo moa zany araky ny fantatsika reny naninona moa fa teny hoe nitory azy ireo ny ben'ny tanànan'ny Morombe vokatry ny hoe lazaina fa nanimba fananam-panjakana, zay zany nitoriany. Azy telo mirahalahy ireo, ny tena marina nefa tsy izay ny tena ao ambadika le resaka fa isan'ilay olona ireo voakasika ihany koa ny taniny dia mijoro manohatra an'izay hoe tsy famerenana aminy amin'ny 100 isan-jato ny tanin'izay dia zay zany no tediavana irika hitoriana ndreo olona eo efa maromaro volana ihany no atao am-ponjan'ny Morombe izy ireo fa androany zany niakatra fitsarana. Ny rariana moa zany dia ny hoe mba hanjaka ny rariny sy ny hitsiny dia hoe ny voany le olona eo any am-ponja araky ny efa nitakianay hatramin'izay fa ho hitantsika eo moa zany ny vokatra izay fitsarana izay. Ny ankoatran'izay dia ny hoe izy io izay zany mamerina foana satria moa zany zay lasa resahana hoe anti-développement izy ny sasany na hoe manohatra fampandrosoana. Fa izay nge tsy niteny mihitsy hoe tsy mety ny nanaovana an'ilay canal vaovao P2 zay raha mandrisika mihitsy hoe tokony atao misandahaka eran'ny Madagasikara ny foto-drafitrasa sahala amin'izany satria mbola malalaka ny tany betsaka koa ny tany lonaka azo ambolena fa ny olanay nge dia ny hoe sy izay tsy eken'ireo mponina mahatonga anay tafiaraka miaro andrareo dia zay le hoe ny fampanantenana natao taminy mialohan'ilay tetikasa dia ny hoe ho averina aminareo 100 isan-jato ny taninareo rehefa vita ilay foto-drafitrasa atao na le canal P2 zay ane le izy. Rehefa tamin'ny taona 2024 rehefa vita tanteraka ilay foto-drafitrasa tsy izay ny zavatra misy. Lasa misy nasiany zareo indray le hoe valeur vénale zany izy io moa eto mariako hoe samy manana valeur vénale nampianarina azy aloha fandresahandrareo dia hoe 300 isan-jato ny taninao esorina aminao omenany tsy manana, omenany marefo, omenany bebe zany ny zavatra ntenenindreo teo dia 70 isan-jato miverina aminao zay tsisy resaka n'izay tany am-boalohany. Fa rehefa aveo indray rehefa tena mandeha koa ilay valeur vénale zany dia jerenao hoe amiko mba samy nanao kajikajy ihany matematika tsotsotra ihany dia ny hoe misy olona zao manana tany 100 hektara rehefa nataondrareo ilay valeur vénale dia 1 hektara 25 sisa miverina amin'ilay olona tsy fantatro aloha fa amiko tsy 30 isan-jato ny esorina amin'izany misy olona manana efa 100 hektara dia zara fa ny ampahan'izay ny naverina aminy misy tanin'olona tsy hita mihitsy ao anatin'ilay raharaha zay nanana kely ray sy 2 hektara zany eto Madagasikara koa misy an'izany tany tsy hita zany tsy hoe lasa nakaizo io zany fa tsy hita nanomboka teo ane lay rombo amin'ilay raharaha misy olona tsy navelana amboly ny taniny intsony fa hoe misy olom-baovao menan'ilay taniny dia ny zavatra efa nambolen'ilay olona teo tsy azo nikitihana intsony fa le olona am-baovao no men'ilay katy na le hoe comité d'attribution des terres no lasa za zany namboly azy rehefa vokatra le izy dia lasa enao ny tompony iza moa ny olona andeha anaiky an'izay dia zay rehefa aveo dia ampitoriana olona hikarany fitsarana zavatra ohatr' izany ange le tsy ekena ao anatin'ilay izy be dia be zany ilay tranga miseho ireo olona eo amin'izay tsy manan-kitarainana ny autorité locale ny akamaroany corrompu tafiditra ao anatin'ilay resaka ny atoko hoe fikambanana atoko hiaro an'ilay olona tsisy miaro azy satria ao anatin'ny fikambanana Masikoro Rivolary eo na fikambanana FIMA national zay moa sampana Antananarivo zay no mahatonga an'ilay resabe fanenjehana anay sy ny karazany rehefa tsy mahita hitaraina n'ireo olona eo miazakazaka nakaty aminay rehefa nataonay ny fanamarinana rehetrarehetra tombona ilay zavatra resaly io maninona ry izy ny tsy ampianay eo amin'izay zany nipetrahan'ilay olana rehefa nampiana ireo olona eo lasa miteraka resabe amin'izay le izy hoe nareo mpanankiroa tanànareo anti-développement tonga hatramin'ny hoe ho samborina ny tenanay sy ny namana hafa dia ozy hoe
tsy izany mihitsy ange no ampilaminresaka ary zay koa de miteny tsy izany mihitsy ange ny ampihemotra anay mbola mijoro zany ty izay mandrakindroany miaro andreo olona reo zay mpiray tanyrazana amintsika samy malagasy reo izy ary ny tokony hitarainan'ireo tsy ny autorité locale ve ianareo tsy manao an'izay fa manararoam-pahefana indray ve satria nareo tany mpanjakana io tsy manana titre tsy misoratra aminareo io zay misy lalàna koa nge milaza fa rehefa nanajary teo ny olona misy fotoana voafetra de anjarany mpitondra fanjakana no manamora ny azahoany an'ilay tany tsy ataon'ilay mpitondra fanjakana zay fa ny fampitahorana indray no atao hoe satria io tsy misoratra aminareo dia satria tsy anananareo taratasy de esorina aminareo zay hoe firy amintsika malagasy no tafapetraka eto amin'ity Madagasikara ity raha zany no atao fa ny anjarany mpitondra fanjakana hoy zay de tokony hanamora ny azahoan'ny olona n'le izy fa tsy hoe satria io tsy misoratra aminareo de omena olo-kafa de ampifehezako azy zany le mampiteraka resabe de ny hoe tamboalohany ozy izy zareo le 300 omena ny tsy manana ny marefo ny manany tena rehefa aveo le izy misy manam-pahefana mahazo ny hektarany maro misy mpanambola lasa mahazo any hektarany maro misy fianakaviany ilay autorité ny be ny tanàna sy ny karazany le be ny distrika tafiditra ao anatin'le izy lasa mahazo misy olona tsy avao amin'le toerana mihitsy fa ny vidy de nahazo betsaka ao de ozy hoe zay indray ve zany ny lasa famaritana ny atao hoe marefo eto amintsika zay indray zany no atao hoe marefo ny olona afaka mividy 100 hektara ny olona afaka mangalatra ny tanin'ny olona ny olona afaka mandroba tany olona zay indray ve zany no atao hoe marefo sy tsy manana eto amintsika ozy hoe za aloha tsy mbola nahita famaritana vaovao le atao hoe marefo fa ohatra ny famaritana afo zany ataon'rareo zany de rehefa mijoro am'izay zay ao anatin'le izy de nareo osamborona nareo mampirisika ololikioma zay zafady mpiray tanyrazana aminay reo raha nanao ny asanareo nareo tsy nitaraina taty aminay reo finoianareo tsy nanao ny asanareo taraina taty aminay le olo nataonay ny fanamarinana joro zay tsy atahoranay figadrana ny resaka sahala am'zany zay zany le mitoidina nio resaka io ka iza hoe ny firariana zany ao anatin'le fiakarandrareo fitsarana androany de mba ho afahana madiodio reo olona eo ary tsy vitan'izay mba tokony ho ajanona koa lay intimidation atao amin'le olona ny ambany vohatra any zay tsy mahay taratasy satria tahoarina ny fidinanay tany de nisy fikambanana natsangana le fikambanana zany le natao hoe fimamady firaisakinan'ny mponina zany zay voakasiky le tetikasa Bamangoky sy Base Toliara natambatra inona moa zany no tsy maintsy anambaranareo tsotra ny antony Base Toliara manana site anankitelo ny site anankiray andreo any amin'ny distrikany Morombe zay no mahatonga ny hoe voakasika hatramin'ny ala Mikeasy ny karazany ka nahoarovana reto edivana ny tany niverina aminy nefa rehefa aveo le izy mbola voakasika ilay fikasana fitrandrahana ho ataony orinasa Base Toliara ihany dikan'izay zany nanolo-kevitra hoe tsara ianareo raha mirahina de manao fikambanana anankiray zay no ny foronan'ilay fimama